Coucou daholo, tonga ato amin'ny fandaharana Ni Nahandro indray tsika. Anome sakafo vaovao indray. Inona indray ary voatavo io izy nareo? Sakafo vaovao io. Tsy maintsy miezaka foana tsika mitady sakafo tsara, sakafo vaovao, sakafo tsy dia fihinana isan'andro kanefa mahasoa, mahasalama. Mino aho fa tsy hanaratsy anareo ny sakafo izay atolotra. Be dia be mihitsy ny voatavo amin'izao ary tena mora. Io zao 900 atsasany io. Poivron ray ana 200 na 300, voatabia ray ana 300, tongolo ray ana 200. Zay zany dia efa avitantsika lasary miavaka anankiray. Azo ataontsika entrée zany, azo hinanantsika mofo ihany koa, azo hinanana vary ihany koa. Zay zany recette-tsika androany hoe lasary voatavo. Efa teneniko teo moa hoe voatavo no ilaina, poivron, voatabia ary tongolo. Ahoana raha ny anaovantsika an'izy io? Ny anaovantsika azy dia horapena ilay voatavo. Tsy voazana zany izy fa tonga dia rapentsika. Atao ohatran'izao. Mety foana izay rapy karaoty anananareo any Eto indray zany izy tsy rapy karaoty izy fa rapy voatavo indray izy androany. Rapena tsara ohatr'izao. Ny tena tsara izy somary atao tsindriana lalindalina dia amin'izay mba matevitevina zany ilay habean'ilay voatavo voarapy Amin'izay izy mba matevitevina zany fa tsy manify kely fa manjary lasa mora malemy. Misy an'ilay ohatran'ny fandrangotana rangorangotina kely reny, vita malagasy ilay fitaovana kely mety tsara reny. Ilay fanaovana papay, lasary papay reny. Tsy fantatra mihitsy hoe voatavo dia mety hitenareo io ve tsy ratsy be, misy fofona izy aloha zany misy fofona voatavo izy fa ezahantsika fotsiny izy rehefa avy eo hovonoina amin'ilay poivron. Dia ataontsika ohatr'izay. Mety koa izy na ilay somary maitsomaitso reny koa zao izy dia tsara koa. Tadidio fa anisany be vitamine A be ny voatavo. Dikany mazotoa zany mampiasa an'izay voatavo izay satria tena ara-pahasalamana tokoa izy. Mba voatavo indray zany rapena ao an-trano dia sady mba manao zavatra vaovao ianao zany no mihinana tsiron-tsakafo vaovao. Ajantsika eo izy efa ampy io Rehefa vita izay dia anamboatritsika saosy vinaigrette. Anamboatra saosy vinaigrette tsika. Ny saosy vinaigrette tsika dia tongolo oignon. Atao tsy julienne intsony izy eto fa tena hashena mihitsy satria tiako hivoaka be any anatin'ilay lasary ilay oignon. Potipotehana izay ilay hoe oignon haché. Potipotehana mihitsy izy zany. Rehefa vita izay dia ataontsika atao anaty baolina kely ato izy satria ho alona avela hivoaka mihitsy ilay tsirony. Rehefa potipotika tsara ny tongolo oignon antsika dia handraindray tsika ny poivron.
Ny poivron-tsika koa zany dia ho ataontsika indray en dés. Tsy tena hoe ho hachena izy fa atao an'izay en dés zay. Alana ny voany ao anatiny na epepineny. Alana zany le pépin. Ohatr'izao indray fanafisahantsika anazy satria formation foana tsy misaraka amin'ny CFP Ni ozy izy amin'ny fandaharana. Dia zaraiko anankiroa ohatr'izao izy dia rehefa vita izay dia pitsiriko. Analako an'io nervure io na io fotsifotsy kely io. Ataoko ohatran'izao dia afaka izy izay. Dia lasa mety tsara le poivron. Fa za mividy anazy kosa aloha dia efa poivron efa malama tsara vidiko fa tsy dia miketrona kely ohatr'izao reny. Zay zany dia mila haiko zany metsena. Iny izy zao tonga dia miala daholo izy rehetra reny. Miala daholo le nervure. Azoko atao amin'izay zany manapatapaka tsara anazy en dés zay satria efa afaka tsara ilay nervure. Nataoko lavalava ohatr'izay izy aloha dia izay amin'izay vao tapahako mifanohitra aminy dia lasa mahazo dia poivron en dés sika. Alaiko izy dia ataoko anaty ao koa satria hamoaka an'ilay tsiro somary ohatran'ny tsirotsirona sakay tsy masika iny zany moa zany le poivron poivron anankiray io ampy tsara andokoantsika an'io voatavo râpé io. Atao lanière izy zao na julienne izy raha ohatra izy manifinify kokoa dia avy eo amin'izay zay vao tetehana en dés. Enoy tsara zany dia enary tsara dia avereno any an-trano fa mbola ho avy ny andro anankiray izay iarahantsika Ni Nahandro CFP Ni avy ny radio Télévision ilalao. Oloka maro no zaraina amin'izany fa arao an-trano ny fandaharana. Mandraisa mihitsy ny antsoratra dia jereo mihitsy ny datina nanaovana an'ilay fandaharana fa mety ho ilaintsika izany indray andro. Ny tomaty kosa dia tsy simbaina zany ny tomaty tsy potehana, tsy atao en dés fa ho ataontsika lavalava indray. Alana ihany koa le voany ohatr'izao indray zany nanaovantsika anazy. Natao kary telo izy tamin'ny voalohany hoe zaraina efatra dia rehefa avy eo nalana ilay voany. Zay zany nanaovantsika azy indray. Fampianarana ozy izy tsy misaraka amin'ity fandaharana ity mihitsiny fa tsy ho faty antoka mihitsy izay rehetra manaraka amin'ny fandaharana satria tena misy fampianarana ao anatiny. Fampiofanana moa zany. Ireo dia rehefa vita izay dia izy indray kosany ho ajanoko lavalava satria tonga dia haingoko avy hatrany ato anatin'ilay voatavo râpé. Toy izay zany ny fiomanana ho amin'ilay salady voatavo fa hiditra amin'izay kosa tsika amin'ny fanaovana ny saosiny. Androany satria somary misy fofona izay ilay voatavo, efa nasiantsika ny poivron, efa nasiantsika koa ny oignon fa tsy maintsy mba hampiasa kely kosa tsika androany poivre kely. Ny vinaigre sy ny menaka moa zany arakaraka ny fitiavantsika anazy. Hoe tia vinaigre ve tsika dia atao betsabetsaka. Tsy dia tena tia dia atao kelikely fa ny tsara aloha somary marikivokivy kely izy amin'izay miafina ilay tsiro somary mamy tao anatin'ilay voatavo izay. Androany dia tsy maintsy ampiasa épice moa izy ateo ho asiako poivre. Ho asiako ihany koa paprika. Paprika zany na le sakay tsy masika reny. Dia
Amin'izay mba manome an'izay tsiro fofona somary manelingelina an'izay voatavo zay ary iova mihitsy ny tsirony. Ny tena tsara raha misy an'izay achard épice achard zay dia ataotsika. Eo io alonantsika anatin'ny fotoana elaela kely atsasakadiny eo zany farafahaingany. Amin'izay mivoaka tsara daholo le tsiro ao anatin'ny rehetrarehetra ao sy ny fofona avoakany reto fangaro reto dia azontsika asiana sira ihany koa. Tena hoe ny tanjona zany dia hoe miaro voaka an'ilay tsiron'ireo tongolo, poivron, poivre ka hifindra amin'ilay voatavo avy eo. Mandra-piandrintsika le temps de pause kely na ilay fandonana an'ilay tongolo sy poivron ireo mba hivoaka ny tsirony dia tonga eto amin'ilay fotoana fanentanana indray arany mampafantatra hatrany fa CFP Ni des centres de formation professionnelle. Miteny foana hoe misy cuisine, misy pâtisserie, fa zao kosa nefa mbola misy taranja hafa koa izay ampianaran'ny CFP Ni dia anisan'izany ny restauration sy ny hébergement. Ka ny restauration zany dia ahafahana mahay miasa rehetrarehetra ao anatin'ny restaurant. Ny hébergement kosa dia ahafahana manao ny asa rehetrarehetra ao anatin'ny hôtel. Hoe ny femme de chambre, ny gouvernante, eo ihany koa ny réceptionniste. Ka amin'izao fotoana izao dia misy ny promotion ngezabe satria fantatray fa be dia be ny olona mitady an'izany formation zany, te hahay voalohany indrindra. Faharoa, te hahazo an'izany certificat ara-panjakana zany mba haminona ny dossier hoentina mba andehanana any anaty sambo na hoentina andehanana any amin'ny any ivelany ireny. Koa tongava amin'ny CFP Ni 50 000 ariary fotsiny ny vola aloha. Izany hoe droit fotsiny ilay izy, tsy alaina intsony ny écolage toy ny teo aloha fa tena fanampiana promotion ka tongava aty amin'ny CFP Ni aty akaikin'ny église Sacré-Cœur efa mipetaka eny daholo ny plaque dia arahana fotsiny dia tonga aty amin'ny CFP Ni. Efa manomboka ny formation kanefa mbola tsy tara fa tongava hatrany misoratra anarana. Averiko kely hoe les formations hébergement sy ny restauration dia atao amin'ny vidiny 50 000 ariary fotsiny taranja iray nefa manao fanadinana ara-panjakana mahazo certificat. Ray volana amin'ny mianatra azy miazaka zarany fa sao dia tara ka hitady an'izany indray amin'ny manaraka. Eny ary vita aloha izay ny fanentanana. Atoko ito efa masaka tsara. Masaka moa zany ny tenenana anazy satria masaka ny vinaigre sy ny tongolo ao le tongolo sy ilay poivron. Alaitsika amin'izay ary izy dia afangarontsika. Tonga dia hitaniovana ampitehinana aloha zany ny lokony. Izay aloha zany ny zavatra voatsikafitra voalohany indrindra. Faharoa afangaro tsara izy aloha. Rehefa afangaro tsara amin'izay izy dia atsofokontsika any anaty frigidaire 15 minutes. Réfrigérateur zany fa tsy congélateur. Ataotsika any anaty réfrigérateur izy 15 minutes alohan'ny hinanana azy dia lasa mangatsiatsika tsara sady mitsofoka tsara any anatiny ny tsiron'ireo fangaro izay nataontsika taminy teo. Ohatr'izao zany izy rehefa mifangaro. Tsisy mahafantatra mihitsy ny hoe voatavo rehefa hainao tsara manao an'ilay tsirotsirony rehetrarehetra. Voafindrantsika ato amin'ny plan présentation amin'izay zany tsika, izay foana moa zany le fanondroana hoe mba ezahana mba ho hisy endriny, mba tsy hikorotana vilia zany izy daholo zany rehetrarehetra zany Nanajanonako kely zao tatsy satria tiako izy mba hiavaka tsara eo amboniny ilay fangaro nataoko teo aloha teo.
nalaiko amin'izay ilay ambony rehetra teto dia alatsaka eo ambony eo ihany Zay indray ary ilay sakafo izay natolotra anareo androany tena mety gaga nareo hoe voatavo io. Tsara io misy tsiro hafa kely ataovy eo izay karazana épice tianao fa tsy fantatro mihitsy izany hoe voatavo kanefa tena mahasalama indrindra mahasalama amin'ny maso. Izay indray fandaharantsika fa manome fotoana anareo indray rapitso dia aza adino manaraka fandaharana, aza adino mitondra kahie stylo ary mandika an'izay rehetra azo raisina amin'ny zavatra rehetra noteneniko nandritra ny fandaharana anio. Izay indray fa amin'ny manaraka indray.